Vonina hiatrika ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho tanterahana amin'ny 17 ny volana May ny antoko malagasy tonga saina na ny MTS, hoy ny mpandrindra nasionaly ny ity antoko ity, Maso José Michel. Ankoatra izay dia efa fantatra ihany koa fa ao anatina farim-pifidianana enina eto Madagasikara ihany no hanolotra kandida ny MTS amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy. Ny antoko politika moa raha ohatra ataontsika hoe mijoro tsy maintsy manana eritreritra foana zany hiomana amin'ny échéance électorale rehetra. Ary ny MTS zany dia vonona amin'ny fiatrehana an'io 27 May io. Zay angamba raha ataontsika hoe tsotsotra ny famaliana azy. Mizara telo ny fahavononana, ao ny fahavononana ara-olona, ao ny fahavononana ara-bola, ao koa ny fahavononana amin'ny fizarana ny hoe iza ny atsy sy iza ny ero. Zay no vaoko hoe rehefa nijerena zay dingana zay dia fahavonona zany ireo kandida hilatsaka. Mikasika manokana ny fandraisana anjara dia mitapitry ariazy ho an'ny kandida milatsaka ho fidiana solombavam-bahoaka dia nitondra ny heviny ny mpandrindra nasionaly ny antoko MTS. Le caution 5 millions d'ariary aloha ilainy io ilainy io satria raha antoko politika mitsangana ka ataontsika hoe tsy afaka hiantoka an'izany 5 millions d'ariary zany izy amin'ny filatsana député dia ho za hoe ohatra ny tsy vonona ihany ka ilainy io ray zay. Raha anankiray faharoa tsara ihany koa zany rehefa manao zavatra ianao mba manao zavatra matotra, kanefa amintsika amin'izao fotoana izao moa raha ohatra ka mividy zavatra mora ianao dikan'izany zavatra tsy tsara zany dia ho za hoe antonony io. Ho an'ny MTS dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fanapahan-kevitra politika, toe-karena ary sosialy eto amin'ny firenena ny solombavam-bahoaka ary tokony olona vonona iharo ny tombotsoam-bahoaka manana fitiavan-tanindrazana no hipetraka eo amin'ny toeran'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara.